Amin'izao fotoana izao dia tsotra kely ny fomba fijery ny gouvernemanta ny fanovana tokony mipetraka eto anivon'ny firenena mba ahafahantsika manosika ny zotra fampandrosoana eto Madagasikara. Tsy misy fampandrosoana ahomby izany eto raha tsy ny raha-mpanjakana amin'ny kapobeny no hiatrika an'izany fanamby rehetrarehetra izany. Volazako teto moa fa dia tsy azo doverina intsony ny fanovana tokony apetraka eo amin'ny fitantanana raha-mpanjakana amin'ny kapobeny. Ao anatin'izany dia tsy maintsy misy ny fanovana dia tsy maintsy misy koa fanatsarana. Ny fanovana na changement zany dia tsy maintsy entitsika amin'ny fijerena ny olana rehetrarehetra izay misy sy tsapa fa mamono ny asa eo amin'ny raha rehetrarehetra izay amin'ny fandrarana amin'ny vahoaka zany l'administration publique service public amin'ny ankapobeny. Fa kosa tsy maintsy manana fomba fiasa vaovao zany aty. Mifantoka bebe kokoa amin'ny fahazorana vokatra ary anatin'izany koa mijerena ny fomba ahafahantsika mametrika ny système d'évaluation de performance rehetrarehetra eto amintsika. Izay no voalaza teto ary izay no idirantsika tsikelikely zany amin'ny fampiarana zany satria amin'izao fotoana izao tsy raha ny tany fampandrosoana ny any amin'ny sehatry ny raharaham-bahoaka dia ambany dia ambany. Dia raha ny fahitana koa ny kolokolo sy ny osoka rehetrarehetra amin'ny raha-mpanjakana rehetrarehetra dia tsy maintsy hovana zany rehetrarehetra zany. Ary izay no sitomako lakosa androany amin'ny tsy maintsy hanovatsika kanefa zany fanovana zany dia idiratsika iratsika amin'izany taona ho an'ny fampandrosoana satria raha ny lana fampandrosoana efa mazava ny politika kapobeny ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Kanefa kosa ny olombelona no eo anivon'ny zavatra rehetrarehetra mahakasika an'izany. Ary anisan'ny olombelona anankiray tsy maintsy jerena ny reo mpitondra sy ireo tompon'andraikitra maro eo amin'izany asa sy raha-mpanjakana zany.